Welcome, mbola tsara. Ty plantation Ambalabo, plantation de cacao, girofle, bananier. Dia tamin'ny voalohany nahazo pépinière ny girofle, pépinière ny cacao, dia namboly 3-4 ans takeo. Zay izy vao nanomboka tegna naniry. Izy ake efa commence amin'izay eky misy voany kela fa tsy ela izy ato dia commence hihinana cacao ndraiky chocolat. Ok, enjoy! Dia io ny futur ingénieur-anay ato donc magnamboatra, mangala ilay raviny amin'izay mba maromaro voany. Regny hitanandre amin'ny tahony regny zegny no manjary voany après. Dia regny hitanandre regny ilay voan'ny cacao fa dia la tsara reto mpanampy agny sindry. Madiodio ravin'ny fontsy maika reto. Amin'izay mba tsaratsara ilay tanàna. Dia regny ilay vodin'ny cacao fa dia la be mahafinaritra. Mbo magnampy ray aman-drenin-jare magnadiodio baka zaza reto ka fa tsy mianatra igny. Dia ity ndraiky zegny fontsilahy plantation-ny plantain. Dia ho hitanandre magnaraka io girofle. Namboly vanille vitsivitsika baka mbo misy sy diavo lera mandeha agny amin'ny andro mafana. Ity ndraiky ilay plantation-ny girofle ty izy tambala hely eo amin'ny 4-5 ans ake donc izy vao mamoa avy ake matoy. Ke io ndraiky saky pilipily fa ilay girofle zegny efa manomboka mamoa ake ka tsy ela zahay aty atody jirofle aby ne hiavo. Ok, zegny zegny ny amin'igny. Io miaramila matanjaka anay agny ndraiky mpiamby tanàna. Bye!